faliana riavana malala no azontsika miona toy izao indray a ihain'ny tenin'Andriamanitra ary koa androntsika mandray ny afatra tsara amin'itian'io ity. Ho aminareo voantso an' Jesosy Kristy maran'Andriamanitra sady voantso masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny Fandriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zoma 7 febroary 2022 mpanenjinyantsika aloha hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompon'ny soratra masina. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Liderahan'i Jehovah ry fanahiko, liderahan'i Jehovah raha mbola menako, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Aza matoky lehibe na zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny tany izy, ary amin'izany indrindra na foanany fikasany. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra, misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velona aina izahay. Koa midera sy mankalaza me voninahitra ianarinao masina izahay. Tompo mamindraha foanay mamela ny fahadisoanay. Sasao madio izahay, sasao ny otanay. Dia asa aminay Tompo fananao masina amin'ny fandrenesana ny teninao ho fiainanay. Minaran'i Jesosy Kristy novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity ravina malala dia hitanao ny epistely faharoa soratan'i Paoly any Tesaloniana. Tesaloniana faharoa toko fahatelo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandidy anareo izahay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay niraisina taminay.
fa mitehinareo malala zay tokony hianaranareo anay, fa mitoetra tsara teo aminareo zahay, ary tsy nihina foana zay haniny olona, fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havaky tratrana diray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy zahay, dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara, fa tsy miasa akory, fa mivezivezy foana amin'ny raharany an'ny olona. Fa zay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ary misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mario zany olona zany, ka aza mikambana aminy mba hamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa narito ny rahalahy. Ary tompo fiadanana ne anomenareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo eneny tompo. Ity ny veloma ataon'ny tanako izao Paoly, izao ny famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao ny soratro ho aminareo rehetra eneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy. Ny nofinaina novakena tamintsika teo, enitsika teo. Ny Tesaloniana 2:7, ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10. Mamary ny epistily 2 ho an'ny kristianina tao Tesalonika Paoly eto ry havana, ary mametraka fatravatra mazava sy matotra ho azy ireo. Aletiny tsara amin'ny kristianina ary mba tsy hiray-petsapetra amin'ny ratsy. Zany ry havana, mba tsy hiray-petsapetra amin'ny ratsy. Io ny 9:9. Ary mandidy anareo izay rahalahy, mba elanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara. Etitry Paoly eto ry havana, mahasoko kokoa ny kristianina ny tsy manandraraha amin'ny olona tsy mety anarina, na minitsy mandray izany fampianarina tsy misy kilemana tolotra azy. Tsy ampianarin'ny Paoly hoe toery ny kristianina eto, fa sainy tsy miray mipetsapetsa aminy mba tsy findrany izany na voasarika izany koa. Zany ry havana. Ny hafatra faharoa eto dia izao, akatahaka ny tsara. Zany ny 9:7. Tsy noho ny tsy hananany fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo fianaranareo ny tenanay. Mame modely Paoly eto ry havana, ary ny tenany zany modely zany. Misy andian'olona mantsy nanao fampianaran-diso tamin'izany hoe rehefa ho avy zany Jesosy dia aloha tsy miasa intsony fa mandany izay eo an-tanany sisa. Toerin'ny Paoly zany, ary izy miasa amin'ny tanany no asainy alain'ny olona tahaka. Rehefa mitaonany olona tahaka izany Paoly, dia satria no tahafiny tamin'i Jesosy koa zany. Azany raisoanao koa zany ry havana ny amin'izany, akatahaka ny tsara. Eto koa ry havana, ny hafatra fahatelony hoe ananatra izay tsy mitoetra tsara. Zany koa ry havana, ny 9:10. Anefa aza atao fahavalo izy, fa narito ny rahalahy, hoy Paoly. Na dia mandrisika ny kristianina tsy hiray-petsapetsa amin'ny ratsy azy Paoly, dia milaza kosa izy fa tsy hoe ialana dia avela ho very ihany akory ireo mivily lalany ireny, ary atsangana ho fahavalo ihany koa, fa heveriny ho toy ny olona vao hitoriana ny filazantsara indray, ka tomina indray an'i Jesosy Kristy hanana ny fiainam-baovao. Zany ry havana, afara tsara memy Paoly zany ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainatokatrano, amin'ny fiainan'ny fiarahamonina aminao, eny amin'ny olona rehetra koa, mba azonao mandray tsara izany hafatra Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao zay mananatra mba tsy hiray-petsapetsa amin'ny ratsy, fa mba hakatahaka ny tsara ary hananatra izay tsy mitoetra tsara ihany koa. Jesosy vaingoana isam-baravarana mba hitoeranao ka amonjenao ny tsirairay ny asa amin'ny fananao masina, andraisany anao ho tosi mpamonjy ary atonga ny rehetra ray tokantrano amin'izany koa. Mivavaka izay mba hanasitranareo marary rehetra mila ny vavakay, ampielezanao ny mpitsabo. Jesosy, atanjao ireo azo pahoriny, toandro ireo marisotiola ireo sahira trabony. Ndreo arovy izay mitoejavatra misy eo fiarahamonina misy anay, mitaheny amin'ny fihazakazanay fampinzara anay fahasoavanao. Tompo, tahisy arovy ny firenenay, naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nivavahanay miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao,
ataony sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Miheno an'izy ihany na sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny sery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha sofinoana riavana ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetany sy finoanana ny ampiray hevitra anao araka ny Kristy Jesosy. Bosaina ray sy vavy iray. Ny rano mankalaza Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tombontsika hatramin'izao ndraika ho mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.